Androany telopolo jona 2020 no nirosoany Madagasikara sy ny la France ny amin'ny fifampidindiana faharoa mahakasika ny Nosy Malagasy na ny Îles et Parcs izay efa nanaovana fitakina maro samihafa amin'ny famerenana ny fitantanana izany amin'ny Madagasikara. Nandefa soloteny Madagasikara hitondra ny adevitra sy hitondra ny teny firenena amin'ny fangatana ny amerenana i Nosy Malagasy io. Andrasana ny mety ho valin'ny fifampiresana sy ny adevitra eo amin'ny rotonda mandritra io fihaonana io. Unisy mbabambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika ny Betioky Atsimo Jean-Jacques Rabenirin kanefa tsy misy azo antenana kosa izany. Manahy ity mbabambahoaka ity ny amin'ny mety rosoana amin'ny fiara-mitantana raha jerena ny endrika eo amin'ireo delegasiona ireo zany fanazavana. Mahakasika n'ilay resaka Îles et Parcs mazava zay moa ny antsona azy lafa tsy tadidiko le anarany gasy samy manana ny anarany izy ireo. Io zao dia mode anaovana anarana tsy le anarana ny zava-dehibe fa naninona tamin'ny nandalo teto Macron tsy nisy na fehezantena anankiray navoaka n'Andriamantora Rajoelina mahakasika ny Îles et Parcs. Alefa reo délégation za tsy manambany olona za tsy miteny hoe tsy mahay reny olona reny fa zao onge tsy lay composition la délégation no apetrako problème fa mitondra hafatra nge reny avy amin'Andriamantora Rajoelina zao ny ataonareo rehefa avy any ka zay hafatra inona zany efa miahiahy sady raha mamaky ny sary sady raha ohatra re izao fandeny zavatra io dia mino fa ohatrany hoe malahelo amilazan'izay hoe tehakany amin'ilay fiaraha-mitantana ny position tsy afaka ny anohitra ny fanjakana frantsay ihany koa ny filoham-panjakana malagasy no izy mizaka ny zoam-pirenena frantsay hoy hatrany sombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirin. Misy lalàna mantso izy ny fizakana ny zoam-pirenena frantsay ka tsy maintsy esorina amin'izany raha manohitra ny la Frantsa izy indrindra amin'ny fitakina io Nosy Malagasy io. Tsisy antenena raka izany ny fafany filohan'ny Rajoelina amin'ny fitakina ny famerenana io Nosy io raha ny fanazavana ity sombavambahoaka ity hatrany. Ary zao mitadidio filoham-pirenenantsika frantsay ao anatin'ny code de la nationalité française dia milaza mazava fa ny olona zay nangataka ny zoam-pirenena frantsay aorianany 20 taona dia tsy mahazo manohitra ny tombotsoan'ny fanjakana frantsay fa raha manohitra an'io izy dia azo esorina aminy lay fizaka-pirenena frantsay. Zay mokany nga président Rajoelina tsy gagitsika raha ohatra ka tsy sahy izy tena hitaky ny Îles et Parcs ary za tsy de manantena tsy hoe akory tsy hoe mpanohitra dia miteny zay ny Madagasikara dia Madagasikara foana firenenako foana io nizanizany mpitondra fa kely ny finoako hoe hitondra tena hoe afaka hiady an'ilay tena hoe lay nosy tsy hoe averina ho atsika fa hitaky io nositsika io ny averina manko hoe zay le hoe tsy rétrocession nge le izy voilà fa atsika dia alaitsika ele izy fa tsisy ny resaka hoe tsy de mino fa tena hoe hanatanteraka na afaka hiady an'ilay hoe fakanan'ireo Îles et Parcs ireo amin'ny mahatsika azy zany iny composition ny délégation tsy le olona ho averiko ihany no azikana fa ny zavatra hafatra hoentindry zareo mahakasika ny zavatra. Misy moa mbola manantena ihany dia ahita-pahombiazana ny diandry manam-pahaizana lasa any Frantsa any safady alatsiny any eto tsisy draba mazava ny fanapa-kevitra ny raisy ny teo anivo ny firenena mikambana io tsisy hoe mbola andeha iodina gauche iodina droite tsika makare makaty non tsisy an'izany mazava ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana mikasika ny ka amin'ny Madagasikara amin'ny resaka Îles et Parcs tamin'ny taona 1970 ny résolution nataon'ny ONU dia mazava averiny la Frantsa amin'ny Madagasikara
ny Elysée Pars tsy hitako hoe inona mbola dikevitra inona mampodikodina frantsay eo anatin'le fitiavatena sisany la frantsa hoe ka satria anome fotsiny sa tsy manome de rehefa mbola tsy tapa-kevitra manome de mody zay fa amin'ny fotoana anome zareo vinareo ny vonika anome zay io ina moa nitronanao délégation na zavitany makany andeha andany volam-bahoaka fotsiny fa le présidentsika ny problème ao anatin'le raharaha le présidentsika ny tsy manana paikady vice président ndray tsika tamy le présidentsika tsy afaka miatrika satria frantsay le présidentsika de tsy afaka miatrika ny la frantsa izy de ino ny ataony mamoromorona délégation entina miaraka aminy any fa olona andeha anaiky be fahatany ny diany hoe rahantsika amy tantana ty ery tompoko fa tsisy antony tokony andehanany reny olona reny any tsy re na tsy mety reny olona reny tsy mahay midika an'izany hoe averiny la frantsa am Madagasikara ny Elysée Pars araky ny résolution des Nations Unies tamin'ny 1979 mbola fanazavana ina ndray no entiny tontolo arety any isy fanazavana hafa koatra an'izay nga hoe azo tenenina amin'ny frantsay hoe ka le io hitanareo etsy misy vitsika kely de etsy misy lalitra de ry misy kadradraka de iny zany adikitsika hevitra iny hoe le kadradraka anareo de le vitsika anay de le lalitra mbola iditsika hevitra hoe tsasaky ny lalitra anareo de tsasaky ny lalitra anay zay ve le izy zany zay ve no azavainy tontolo ala any tsy zavatra zavainy ake nazava ity no voasoratra ty ny résolution tabitra tsisy tokony atao any eny afaka makamo izy ty hoe kivorovoro parti fa ianareo nandeha nakany matombotra délégation de andeha maritra ny fanekenareo an'le fiaraha-mitantana hoe bon ka satria zany ara-tata de ity ministre ty le anao an'izao tsy de nareo ny anao zao de itono de itony serasera andeha anapepo an'le pritandrazana aminay zany hoe diany tontolo arety any verina avy any de anapepo atsika ty no fotsiny pepopepo parti ataony rehefa miverina avy any izy io moa zany ka noho zao de azo tao de ekena zany le ana de tsika moa zany tsy maitra zao ka io nge tsy maintsy misy zao inantsanantsany eo izy sy ana zavana pepopepo atsika tonga de tenena maso de tontolo arety manginy ianao ty ny fekevitry ny firenena mikambana de tia ny arahana rehefa tsy ty de tsisy tsy mila fanazavana be da be zay diany any iny verina avy any de ino ny anapepopepo atsika ty hoe ka izy moa zany tompona rehetra serasera de anao serasera le tsika zao io am'le verina avy any miala tsiny tsy mila an'izany io fa zavatra efa mazava zay ny fekevitra tapaka hoe miverina am Madagasikara fa le frantsay mihitsy ny manana saina maramara le mpitondry frantsay manana saina maramara masamy teny fa io de la frantsa io Elysée Pars de miakatra koa ny mpanao politika hafa de ny frantsay de miakatra koa ny hafa de ny frantsay ana tsiny ny fekevitra firenena mikambana zay ihany ny atsika akoatran'izay tsisy adanzy satria ianao manambotamby aniko esorony olona aminao iny de eo ianao fa terakovitra inge matahotra ny analana an'iny 20 centimetre iny aminy inge ianao nge mamboly problème ao anao hitsakitsahanao tampodolo le vahoaka malagasy de lasa atahoranao le vahoaka malagasy iny olona manao zavatra ho an'ny vahoaka zany tsy matahotra vahoaka raka nahatory any analakely ranao tsisy ikitika fa ianao raiky tahotra vo tsy eo anatin'ny fitondrana anao de iny 20 centimetre iny ny ataonao fiarovana anao sy ny fianakavianao de zay ny mbola tambezonao hatram'izao de iny ianao de mitambizo an'iny de tsy masama mitrifana mamaly an'ireo fa ohatra nay tsy manana an'izany sy tsy hitady an'izany tsy mitambizo an'izany zafady tsisy lako an'izany tazome miteniko sika ny mandrinika an'le izy de ahoana zany de marsa manaraka fa tsy anao no barabaraindreo any ianao ve zao de izy hoe zao de anaiky aminao hoe anao la réunion inona tsy mandeha la réunion président rajona de mba miteniko hoe eto de Madagasikara eto etanao anazy tsy anaiky an'izany reo de maninany ianao izy ny andeha ianao ny andeha anaiky fa vao makany ianao de efa dika an'izay resiny ianao resiny ianao ary zay fahalemenao zay hita tara satria le sopirenena iny problème anao de zay le mahatonga atsika mametraka ao anatin'le zavatra rehetrarehetra zay resana hoe le zava-misy ainatsika zava-misy ainatsika mihitsy am'izao fotoana zao tena mihoatra ny tokony ho izy